Ny fitadiavam-bahaolana hitondra amin'ny fifidianana eken'ny rehetra no tokony himasoana amin'izao fotoana izao raha ny faneho-kevitra nataon'ny CST Naivo Raholdina izay mpikambana ihany koa amin'ny vondrona politika UDR-C raha naneho hevitra manoloana ny fampihaonana izay notanterahan'ny Ffkm ny tenany. Ny andinindiny izay ary. Maro ny fiangonana eto amintsika eto ao ny Jesosy mamonjy ao ny pentekotista amin'ny tany mbatra ao ny adventiste ao ny apokalypsy sy ny sisa rehetrarehetra ao mivavaka ao amin'ny firenena daholo ka tsy tokony ahafantokontsika ny amin'ny resaka fiangonana le izy fa ny amin'ny resaka hoe ahoana ny ahitana vahaolana amin'izao krizy zao. Zay zany dia mbola manamafy hatramin'izao hoe mba ialana fa milaza solon-tena-bahoaka daholo izao olona amin'ny resaka rehetrarehetra zao dia aveo mifanohitra le izy aveo ny sasany miteny hoe zay mpitondra amin'ny fiam-bahoaka ary amin'ny conclave izay mpitondra amin'ny fiam-bahoaka nefa solombavam-piangonana dia ataovy aloha ny fifidianana solombavam-bahoaka dia aleo ny solon-tena-bahoaka amin'izay ny ady-hevitra amin'izao fotoana izao satria mandisaky ny distrika sy ny commune dia zay ny vahaolana dia ireo amin'izay ny ady-hevitra ka rehefa fantatry ireo satria ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy misy olana mihitsy ny fanatanterahana azy fa ny fifidianana zay misy olana aloha hipetraka eo dia aloha ireo solon-tena-bahoaka eo na ny ady-hevitra amin'ny fianakavian-deraisam-pirenena fa malagasy isaky ny distrika mampitondra feo azy.